Fiadananao ny tantarantsika anio dia mitondra lohateny hoe ny fiovapon'ny Jacques. I Rota dia olona mino an' Jesosy ary i Jacques vadiny dia tsy mpino. I Jacques dia tsy mihaino mihitsy an'izay zavatra rehetra mba hanitsiana azy, ary i Rota moa dia nizerizery tamin'ny sitrapony ka nanambady an'i Jacques ihany izy. Nanohatra ny tenin'Andriamanitra Rota izay milaza amintsika ao amin'ny Korintiana 2:9-4 manao hoe aza mety asiana zioga tsy atonona anareo ikambana amin'ny tsy mino. Tsy niandry ela akory dia nasehon'ity tovolahy ny tena toetrany. Ny afara tamin'ny fandrarana ny Rota tsy andehany amin'ny fotoam-bavaka. Namaly mafy Rota ary avy hatrany dia novenesiny Jacques. Samba ny teo amin'io endrika nambaboan'ny Rota io no nahitany endrika feno habibiana. Nandevitra Rota ary nafeny ny mangidy rehetra tao anatin'ny fony. Kanefa tsapany Jacques ihany izy io ary vao maika nampahasosotra azy. Tsy nisy safosafontsony, tsy nisy teny mamintsony fa opa fitenenan-dratsy daroka. Indray hariva ary nisy mpifanolo-bodirindrina tamin'izy ireo nanasan'ny Rota hamonjy fivoriana 7 rim-pilazantsara. Naifikifiko Rota ny lohany fa kivy tanteraka izy. Tsiaky Lucia, daroan'i Jacques hoy ny ara mbola miverina any amin'ny fivoriam-bavaka any ary fantatro tsara fa tena ataony izany. Hoy Lucia, izy miravavy miasa, ianao efa tafaverina ato trano. Ianao anie nilaza tamiko fa kristianina e? Eny tokoa, ary andeha izany raha izany dia laso Rota. Naheno ny tenin'Andriamanitra Rota dia tahaka ny ranonorana mivadravatra amin'ny tany karakaina, tahaka ny ranonorana nidina amin'ny savoajinja hoy ny Salamo 2:1-9. Rehefa notra Jacques ny hariva, tsikary ny falifaly tsy tahaka ny isan'andro ny vadiny. Tsy te hametra-panontaniana izy fa naleony no tratrarina ny zava-miafina ambadika izany fifaliana izany. Ny hariva manaraka an'iny Rota dia mbola niverina tany amin'ny fivoriam-bavaka. Tena tsara ery hoy izy ny mananamana any an-danitra any izay fantatro tsy hamadika izany mihitsy, hoy Rota mantsy Lucia. Niala loha kely ny firavan'ny fivoriana i Rota ary rehefa nanatona ny trano, ity eny ny vadiny efa miandry azy eo am-baravarana. Nikisaka ilay rangana mialaza hiditra ao an-trano ary nigaza ny varavarana. Avaiza ianao io? Avy any amin'ny fivoriam-bavaka hoy Rota. Nahazo fahafapo tsara tany izany ianao? Hitanao tsara ny vokany. Mba haino kely aloha ao Jacques, niangavy mafy Rota. Tsy mila. Tsy ho tantaraintsika ny herisetra ny tranga avy eo fa rehefa avy nodarodaroany dia nataosiny tamin'ny tongony dia lasa izy nivoaka. Ny ampitsony iny tsy nampino ny zavatra niseho. Niverina tany amin'ny fivoriam-bavaka ihany Rota nifanena tamin'ny pastera teo am-bavaravarana izy. Azafady pastera fa mba tena tiako entina-bavaka ilay vady Jacques androany hariva. Ho ataontsika izany hoy pastera. Tamin'io hariva io Jacques tsy nandeha kabare. Nanontany teny izy hoe dia mbola sa ihany ve ny vady ny andika ny didiny. Hitany ary Rota niditra tany tao amin'ilay trano fivoriana. Namoaka lelanantsy be avy tao anaty paosiny izy. Sokafa ny varavarana dia niditra ary nipetraka tery ariana tery. Tsy mihaino inona inona izy, feno famaliana fato ny fony. Tampoka teo naheno teny izy. Mankanesa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Tsy nihaino intsony izy kanefa dia tsy afaka nanala n'io teny eniny intsony izy. Natsikaritra namana tery ariana tery izy dia nanantona, ianao ve izany mampanantena fitsaharana izany sa ry rangara ery? Hoy Jacques manontany. Ramsea, hitady ny lalan'ny fiadanana ve no hatogavanao eto androany hariva? Tsy velively hoy Jacques. Amony ny vadiko no hatongavako eto ary naseho ny lelanantsiny fa izao tiako ho fantatra fotsiny hoe marina ve ilay teneniko teo. Eny Ramsea, tena mafisinay mihitsy fa tena manome fitsaharana izy. Natao ny irafarany ary nohendrony Jacques tsara. Nitsanga ny pastera roa izy, nisy vehivavy nangataka mba hoentina-bavaka i Jacques vadiny. Nangoritsiny Jacques, nasandratra ny vavaka ho an'Andriamanitra tao anatin'ny fahanginana. Vita ny fivoriam-bavaka. Nisy namana vitsivitsy nanontany azy, iny Jacques maika hamonjy varavarana. Andraso anie Ramsea, mba tena tianay ny hanoro anao ny lalan'ny fitsaharana. Tsy mahafantatra anareo, tsy misy fitsaharana ho azy izany. Noresahina momba an'i Jesosy izy, izay manadio ny mpanota tamin'ny alalan'ny sorona nataony.
tsy mba ho azy izany hoy Jacques. Zany andalana hamono ny vadiko e, hatramin'ny fahakeloko aho dia tsy manona ny anaran'Andriamanitra izany raha tsy hanozina haniratsira. Fantatro fa tsy afaka mela izany Andriamanitra. Lany teo ampandresena lahatra ny Jacques ny lera tsy nahitana vokany. Nogetsain'ny fahavalo ny fanahiny Jacques fa ilay mpamonjy efa nala azy tao. Niala tsikelikely ny fisalasalana ary naka toerana ny fahatrokiana ka nandohalika Jacques ary nika mafy sady resy lahatra fa eny tia iahy io Andriamanitra io, mino fa maty ho azy Jesosy. Ary teo akaikiny teo dia nisy vehivavy nika mpifaliana sy nitomany mpifaliana ary nideran'Andriamanitra. Maraina ihany ny andro ka vao mangiran-dratsy dia niataka avokoa ny olona rehetra. Namela ny Jacques angataka famelan-keloka tamin'ny vadiny rehefa nahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nahatalanjona dia izao, rehefa mbola mafy loha tia tena masika be Jacques dia tsy nahita na inona na inona mihitsy ireto namany, fa rehefa hitan'izy ireo hoe ny vokatry ny fiovaam-po marina tao amin'ny Jacques dia nifampijery izy ireo sady niome tahaka ny te hilaza hoe very saina koa nga ty ranga ty. Fahadalana ny fampianarana ny amin'ny azo fijaliana ho an'izay very ary herin'Andriamanitra kosa, izany amintsika vovontsy. Korinthianina 1:1-12. Lazaiko aminareo ary lazaiko matetika fa ny mpivady mitambatra ho iray dia fivoriam-bavaka kely izay tsy mitady afa-tsy ny hitombo amin'ireo mpifanolo-bodirindrina sy ny namana izay hiova fo indray koa izy ireo satria izany no hananganan'i Jesosy ny fiangonany. Mivavaka aho mba ho tahiny ianareo.